Ankaviliana trano tompo klasy togovavy ny tsy diako ny tokantranonao amizao takariva ny zoma fa 10 ny volana jolay izao efa tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra mateveno amizao ora sy fotoana izao koa manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany tontolon'ny politika avy hatrany dia isantarantsika ary ny fotoanantsika amizao takariva izao ny forona ny maro anisa vaovao eo anivon'ny anteny meram-pirenena androany dia nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety eny amin'ny lapany Tsimbazaza izy ireo noresan'izy ireo tao anatin'izany ny momba ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra vola ravoavy no mitondra ny vaovao ary eo amin'ny sary ny Tsiry Rakoto Arsan. Tsy avy amin'ny anteny meram-pirenena no mampikatso ny firosoana fanatanterahana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra hoy ny fanazavana ny eto ny solombavam-bahoaka Rabenirina Jean-Jacques ny olana hoy izy dia avy amin'ny filoham-pirenena nametraka fepetra efatra ny solombavam-bahoaka tamin'ny dinika Savaranando ny tanterahana teny amin'ny lapany Avoloa ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo saingy tsy noenona izany. Nametraka izay solombavam-bahoaka voalohany indrindra dia hoe tokony toerana neutre no anaovana ny dinika. Point anankiray voalohany zay zay tsorina eto fa mbola tsy neken'Andriamatofilo mandrakity ny androany. Faharoa manaraka an'izay dia nametraka koa izahay arataratasy zany ary naterina tany amin'Andriamatofilo nametraka ihany koa zay hoe ajanonareo fanenjehana sy fampitahorana maro samihafa dia anisan'ny zavatra napetraka ihany koa ny hoe ny interlocuteur anay député rehefa tonga midinika na eo midinika Savaranando fa indrindra rehefa hiditra amin'ny votoatiny dia tsy misy afa-tsy Andriamatofilo irery ihany. Faefatra manaraka an'izay dia napetraka ihany koa ao anatin'io préalable io koa fa fanirinay koa ary angatahanay koa mba ho vavolombelona hiatrika zay zavatra ifanapahana sy ifanarahana ny communauté internationale. Ny tsy fanatanterahana ireo fepetra ireo araka nambaran'ny maître Yantra Razafimanatsoa no nahatonga ny solombavam-bahoaka ny Roso tamin'ny fitsim-paham-pitokisana ny gouvernemanta. Neken'ny filohan'ny republika daholo ny préalable izay nataony solombavam-bahoaka ka eo no manahirana satria rehefa hoe manaiky ohatra zay dia manaiky zany ianao lehilahy lehibe manaiky ary iroso vonona iroso tamin'izay pacte de responsabilité zay ka rehefa nandeha amin'izay ny fotoana hoe talata no fotoana nomenanay tamin'izay hoe raha amin'ny talata ianareo iona amin'izay amin'ny filohan'ny republika zay no fotoana fanomezana tsy raikitra io andro talata io naemitra larobia tamin'ny 1 ndray rehefa naemitra tamin'ny 1 izy dia amin'ny 10 ora mahery mbola tsy fantatra hoe aiza ny toerana ny ora nomena fa ny toerana tsy fantatra dia teo no nahazo an'le valikafatra amin'izay hoe any Avoloa ihany nanaovana ny fionana teo izahay dia sanganehana daholo satria efa nanaiky lazaina fa efa nanaiky ny préalable ny asany solombavam-bahoaka ny filohan'ny republika dia niova indray zany le fanekena fa dia hoe ao amin'ny assemblée nefa anisa ao amin'ny lapam-panjakana Avoloa kanefa efa anisan'ny préalable napetraka izany zay efa nekeny dia zay no nanapa-kevitra ny solotena rehetra ny nouvelle majorité parlementaire ny NMP zany hoe aleo ary tsy tsika rehetra le délégation efa nieritreritra andeha hoany fa solotena ihany no asaina makany ampisehotsika an'izay volonté tsika izay iona sy irosa amin'izay pacte de responsabilité zay verina vany zany moa zany dia tsy nahafapo ny fionana Savaranando anisan'ny antony anankiray ny irosonay zany tany amin'ny motion de censure zany. Nambara ofisialy tao anatin'ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany ny fisian'ny maro anisa vaovao nivon'ny anteny meram-pirenena na nouvelle majorité parlementaire anisan'ny mpikambana ao anatin'izany ny solombavam-bahoaka 5 nakatoa ny fitsim-paham-pitokisana ny gouvernemanta ahitana ny firehana rehetra ao anatin'ny anteny meram-pirenena toy ny TIM, Mapar, ny MMM, Iaraka Isika ary ny avy amin'ny tsy miankina ny ao anatin'ny maro anisa vaovao ao amin'ny anteny meram-pirenena. Yantra Razafimanatsoa, Christina Razanamasoa, Marani Arisy, Hussein Abdallah, Yari Randriamanarivo, Jean-Jacques Rabenirina sy Malmon Liaoso no mpitarika amin'ireo maro anisa vaovao amin'ny anteny meram-pirenena.